Nivoaka tamin'ny fanginany manoloana ny raha-pirenena ankehitriny, indrindra ny trangana vonona sy arazaza mifanesa eto amin'ny firenena ny mouvement Gen Z ka mitaky ny amoana ampabe-maso ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana vony sy alatr'olona. Tokony avoaka ho fantatry ny rehetra ny anaran'io izay tompony andraikitra mpanao ratsy hoy izy ireo fa tsy ho tazomina tsy ambaratelo. Zavatra ifampitranga matetika eto amin'ny tantaran'ny firenena zavatra tahaka izao, ary mihevitra izay fa misy kajikajy politika maloto ao ambadika ilay izy. Noho izany sakina ny fandraisana andraikitry ny ambaratonga-panjakana tsirairay avy, indrindra ny famoahana ny anaran'ireo olona izay fantatra fa voaroiroy amin'ity raharaha ity. Efa natsidiky ny député fetra ilay izy, saingy mbola tiana eny namafisana hoe alao hivoaka ilay anaran'olona na tompony andraiky mpanjakana iza ilay izy na olona mbola iza ilay izy dia tiana ho fantatra ilay anarana. Tsy afaka teriterenao anatin'ilay hoe secret d'enquête tsony ilay izy, satria raha tsy ahivina volana vitsy lasa izay misy mpitolona nanao atteinte à la sûreté de l'État soi-disant, dia nivoaka ilay secret de l'enquête, nivoaka ny anarana, nivoaka ny capture d'écran, ka maninona amin'ny zavatra miatra amin'ny vahoaka ohatran'izao tsy azo avoaka ilay izy. Heverina eo firaisana tsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy ny fitehirizana izany. Tsy tantaratra ihany koa ny fandraisan'ny andraikitry ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena manoloana ity tranga ity hoy ny mouvement Gen Z fa lasa mijanona ho mpindrana lapa fotsiny ihany izy ireo fa tsy manao ny asa araka ny tokony ho izy. Etona dia teaneo ny ayahanay izay manoloana ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ireo mpindrana ny lapa eny Tsimbazaza dia solom-bavam-bahoaka izany manoloana ny voina miatra amin'ireo vahoaka izay ambony izy ireo fa soloany tena. Averina etona fa mbola tsy niala tamin'ny foto-kevitry ny tolona izahay dia ny famovana rafitra izany, ary zazava misy ankehitriny izao dia mbola pirofo mitohaka amin'ny tendan'ny mpanao politika rehetra eto Madagasikara fa rafitra maty no misy eto ankehitriny. Mampivondrona hery rehefa mitambatra hijoro eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny mouvement Gen Z, manambana ny heverina an-dalambe izy ireo raha toa ka tsy mbola misy fandraisana andraikitra atao manoloana ny tranga sy ny famoahana ny anaran'ireo tompon'antoka ireo. Raha mbola mitohy ny ratsy fanao na pratika politika io na inona dia tsy maintsy mbola heverina an-dalambe zay raha mbola mitohy ny zavatra ratsy mitranga eto amin'ny firenena. Iroso amin'ny fanaovana fihaonana mikatotranana ny conclave ny Gen Z manerana ny Madagasikara ho mpifampifondronana azy ireo raha araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Ny zotra tampilaminana ny nanatanteran'ireo tanora ny fikoanandom-pirenena tetsy amin'ny CCI Vato raha ny androany manokana ary nalalaka ny fanehoan'ireo tanora ny heviny fa tsy nisy ny fanampianam-bava ho nambara ny Yasin, komity mpikarakara ny fikoanandom-pirenena ho an'ny tanora. Ao anatiny fikaonan-doha-pireneny tanora tanteraka atsika zao nanomboka tamin'ny fa 7 ny volana Jolay teo moa zany le izy dia miditra amin'ny andro faharoa ny ataoko hoe fikaonan-doha ny tanora. Ao anatin'izay hitatsika fa hoe mandeha ampilaminany aloha zany indrindraindrindra nahatonga solitena ny faritra 720 eto a Madagasikara, ary ataoko hoe solitena voafantina teny anivy ny commune, district ary faritra zany. Dia hitatsika fa somary amin'ny ankapobeny be dia be ny tanora liam-pivoarana, liam-pandrosoana indrindraindrindra ao anatiny raharaha politika, raharaha pirenena amin'ny ankapobeny. Dia mafampana ny débat, mafampana ny ataoko hoe ady hevitra, izay raha teo koa moa zany ataontsika hoe fikaonan-doha ny fikaonan-doha, dia ataoko angambany hoe logika be zany satria misy hevitra mifameno, misy hevitra ataontsika hoe maninona ty manampy ny hevitra sasany
mba ahafahana ataontsika hoe misitraka indrindraindrindra ahafahana ataontsika hoe maninona ty mitondra vahaolana maharitra eto amin'ny firenena zay. Maria namofa samy manana ny sehatra misy azy ireo tanora tao anatiny ity fikoanam-pirenena ity ary teo amin'ny sehatra ny politika no somary nafampana ny ady-hevitra. Resaka ataontsika hoe volet politika no ataoko hoe nisy nafampana zay nisian'izay ady-hevitra mafampana zay ary indrindraindrindra hoe volet politika zany no tena hita hoe mampafana fo ny tanora malagasy manerana ny Madagasikara, manerana ny faritra. Tsy afaka miresaka zahay eto, tsy afaka miteny hoe zao no nekeny maro na nitapaky ny be sy ny maro, fa mbola ao anatiny ataontsika hoe fanehoan-kevitra sy ady-hevitra indrindraindrindra hoe ao anatiny inona ty ataontsika hoe firosoana makany amin'izay sosikevitra maharitra hitondrasana ny firenena zay ny tanora rehetrarehetra manerana ny faritra zany. Tsy nisy ny tampenam-bavy ary tsy nisy ny ataontsika hoe fanakanana niza fa samy ataontsika hoe maninona ty nomena ampaha-potoana na nomena ataontsika hoe inona ty fotoana ahafahany mitondra an'izay hevitra zay. Tsy misy ny tonga lafatra fa efa zava-dehibe ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'izao fikoanam-pirenena izao onambara ny Yasin ary anisany toy ny tolona izay natao ny septambra 2025 izao fikoanam-pirenena izao onambarany. Mihitra amin'ny andro faharoa ny fikoanam-pirenena ho an'ny tanora izay atao etsy amin'ny CCI Vato somary nafampana ny ady-hevitra teo amin'ny volet politika na izany aza dia nalalaka ny faneho-kevitra ary tsy nisy no tampenam-bava ny rehetra. Arariny ny raha mafampana ny ady-hevitra amin'ny sehatra politika onambara ny Ravoniaina mpandray anjara tao anatiny ity fikoanam-doha ity satria politika no hitondrana ny firenena. Voalohany indrindra aloha zany dia isaoranay ny fitondrany fanavaozana satria nandritra ny taona maro tsy mbola nahita zay zany fikoanam-doha ny tanora zany eraky ny Madagasikara atao ity amin'ny CCI Vato. Dikan'izay ataonay hoe opportunité ho anay tanora ty ahafahanay maneho hevitra, ahafahanay mitondra sosikevitra hoentina hanatsarana ny firenena malalatsika. Ao anatin'ny andro faharoa tokoa tsika ary mandeha ny ady-hevitra somary ataoko hoe tena miakatrakatra ny maripana ho anay ao amin'ny volet politika. Tsotra ny antony izahay tanora dia anisany namony tena nandeha teny an-kianja miandrandra n'izany fanovana zany ka tonga ty ny fotoana fikoanam-dohan'ny tanora, tonga ty ny concertation des jeunes nationale raha teo koa dia sarotiny izahay tanora amin'izany concertation des jeunes zany indrindra ny volet politika satria ao no hitondra ny raharam-pirenena rehefa hafa kelikely eo dia tonga izahay mitondra ny hevitray ahafahana mitondra fanovana. Raha mety gaga ianao namana mpanao gazety somary mafampana ny ady-hevitra nefa ady-hevitra reny ady-hevitra anatsarana ny tsaratsara kokoa ho an'ity firenena malalatsika ty reny nahatonga an'ireny zavatra reny to. Mahakasika ny État fédéral sy État unitaire no lahadinika androany samy manana ny heviny ireo tanora indrindra fa ireo any amin'ny faritany izay tsy azo tampenam-bava onambara ny Sylvain mpandray anjara ary nandiso ny vaovao miparitaka tao anaty tambajotra serasera ny tenany fa nisy ny savorivory tao anaty ny fikoanan-doha nambara ny mofa hevitra tsy mitovy no misy fa tsy savorivory araka ny vaovao miparitaka. Hevitra ny miady fa tsy le tanora ao anatin'izany volet politika zany zao dia mbola sapitra ray no vitanay amin'izao ora sy fotoana zao zany ao anatin'le État fédéral sy État unitaire. Ao anatin'izay zany dia somary mafampana le tanora satria ireo tanora ireo no mahafantatra ny problème misy aminazy any amin'ny faritra ohatra ny Adego Mazenga dia tsy hitovy mihitsy nefa zay hoe zay no andidy anazy hoe ataovy État fédéral ty na ataovy État unitaire fa ao zay no mamolavola an'le hevitra zany dia zay tapaka ao hifanarahana tsara hoe tia ny laninay androany dia zay le somary natonga n'le somary nisy ny akakabeo kely fa zany akory tsy midika hoe miady le olombelona le tanora fa ny hevitra no ampediana tompoko dia manamarika izay eto fa zay rehetra manao polémika any dia tsy mariny zany fa izay tanora zay zany ao anatin'ny CO izay comité miorganiser an'le concertation zany no manamafy eto miaraka amin'ny tanora maromaro mpandray anjara fa zay manao an'izay resaka polémika any hoe misy tsy navelan'ny teny tsy marina fa nomena akalalana daholy na tanora nianatra na tsy nianatra na ny sembana na ny mona na ny marenina
reny marobe dia nomena fahalalana daholo hiteny aneo hevitra ary ny hevitra na dia hoe proposition fotsiny ary ny anazy dia faraisina antsoratra zay ho tazomina tsy ho very mihitsy. Mariana moa fa mbola hitora-pitsy ny fikaonan'androm-pirenena ho an'ny tanora ary ny sabotsy kosa no hivoaka ny fekevitra amin'izany.